Izahay eto amin'ny Etsiboka amin'ny tena fanovana sy fanorenanay fotony androany ilazana sy anambarana fa ity androany ity mihetsika vaovao sambany natao teto a Madagasikara ny manao conférence de presse eto amin'ny kianjan'ny 13 mai. Na izany na tsy izany manakambara izahay matoa ny miantso anareo ka ireto namako reto no ilaza ny fanambarana lehibe izay ho ataonay eto amin'ny toerana ity androany. Ifandimby iteny ao i Petra Kotoniaina, i Faniry, i Docteur Yarson no andray fitenenana anazava ny antony ity conférence de presse izay ataonay eto androany ity. Ya ny fiatsoanantsika mpanao gazety zany araky ny tenen'ny namana teo dia zao. Ny apiso ny androany zany eto amin'ity toerana ty dia conférence de presse ataonay izao eto amin'ny 13 mai. Ny ampiso talata zany sy ny lasinainy sy ny alarobia dia tsy misy sesika eto amin'ny kianjany 13 mai. Ny antony manao CP ny mpianatra raha piso dia izay ny antony tsy mampiso ny talata zany. Ny alarobia dia ny gasy moa kristianina zany dia association io zany dia tsy misy ny alarobia fa ny alakamisy sy ny zoma zany dia mitovy megnagny zay ny hesika ka amin'ny alakamisy zany asaina antsika rehetra zany ho tonga eto amin'ity toerana ity hanao ina amin'ity herinandro ity araky ny fampanantenana efa nataonay no hametrahana ny plainte mahakasika n'Andriamatoa Andry Rajoelina. Zay aloha anankiray. Faharoa misy koa ny taratasy zay efa vitanay koa mahakasika ny hoe ny antony tsy tokony hanaovana an'izao fifidianana zao. Hatram'izay zahay dia nikabara ka mba ataon'ny olona hoe anareo olona tsy manao fanjakana agnaty ahitra dia hapetraka amin'izay toerana tokony hametrahana azy koa ireo taratasy ireo. Fa anisan'ny lehibe amin'izay ny ACC ireo atony lehibe hoe tsy mapety ny hanaovana an'izao fifidianana izao zany. Zay angambany ny atao hoe anisan'ny zavatra lehibe zay tsy maintsy dia misy koa ny taratasy zay tsy maintsy apetraka amin'ireo ana communauté internationale zany mahakasika an'izao aty-hevitra be eto amin'ny firenena izao. Fa tsy ndriana eto tsara fa ny fitoriana zay efa nokabarinay hatram'izay dia tsy maintsy hapetraka zany mba tsy hampisy ahiahy ny olona. Zay angambany ny zavatra zay apetrakay manentana koa izahay itsika avy any amin'ny faritany amin'ny andro alakamisy sy azoma io raha mba afaka atsika zany mba ho tonga hiakatra eto Antananarivo. Entanina atsika eto Antananarivo zany mba ho tonga hanotrona zany amin'io alakamisy sy azoma io zay nisipiriana moa zany mbola tena ho lazaina amintsika eo. Ny antony eto anaovana conférence de presse io dia anaovana le déclaration officielle mikasika ny position ny Etsibahoaka ho amin'ny tena fanovana sy ny fanorenana fotony. Voalohany indrindra aloha ny Etsibahoaka ho amin'ny tena fanovana sy fanorenana fotony dia milaza fa be maso ankehitriny ofisialy fa tsy ara-dalàna ny nandanina ny lampifidianana izay ampiarina ny fifidianana eritreretinao tao amin'ny 7 novembre. Tsy mifanaraka amin'ny lalàna tokony ho izy fomba nentina nampandanina azy ary napisy ain'olana fohy mihitsy ny fandanina zany lalam-pifidianana zany. Faharoa tsy crédible raha tsy azo hitokisana tsony ny gouvernement tsay ankehitriny ny antony amin'ny fanatrehana sy fikarakarana fifidianana. Ny antony voalohany indrindra sady zava-dehibe dia raha hikarakara fifidianana gouvernement tokony misy ny atao hoe sécurité sociale sy ny paix politique.
paix sociale zany. Izany dia tsisy tanteraky ny gouvernement hatramin'izao aiza ho aiza fa ny insécurité na ny tsy fandrimpahalemana no misy eto amin'ny firenena ary tsy mahita mihitsy hatramin'izao roa volana etrehana ny fifidianana telo volana dia mbola tsy hita ny tena asa mivaingana ataon'ny gouvernement. Manarakarak'izany ny zavatra tokony ataon'ny gouvernement ankehitriny satria olana be raha hiatrika ny fifidianana ihany efa eno zao fa ny karapanondro hiatrehana fifidianana raha dia tsy mahafa-po fa tsy misy ny imprimé amin'ny toerana maromaro misy eto Madagasikara ahoana no fomba hiatrehana fifidianana amin'izany lafiny anankiray izany. Ny zavatra fahatelo sady goavana indrindra dia hatramin'izao zay ny andro manara-dalàna ve ny gouvernement milaza fa hikarakara fifidianana sa tsy manara-dalàna fa mahita sahady zay fa raha tokony hikaika ny mpifidy ary izy valo sy folo andro melohan'ny fanombohan'ny fifidianana tokony tamin'ny 7 aogositra zany dia nivoaka ny décret mampilaza fa hoe ny hikaika ny mpifidy ny gouvernement izay hatramin'izao ary azonareo journaliste confirmé zany fa mbola tsy mivoaka hatramin'izao. Zany hoe efa lalàna vao hitsaka ndraiky koa zany amin'ny fikarakarana fifidianana. Ny zavatra misy zany eto dia zao aiza azo atokisana ve manomboka hatrany amin'ny ACC azo atokisana ve satria misy le fomba fiteny hoe jamais 2 sans 3. Inona ny dikan'izany? Tamin'ny 2015 ny ACC dia nilaza disy ny déchéance fantatsika ny zavatra navoaka ny ACC fa déçu daholo ny vahoaka malagasy. Tamin'ny farany teo mbola nisy ny déchéance faharoa dia fantatsika ny zavatra niseho fa gouvernement tsay ny zavatra mivoaka tao fa tsy misy fanapahan-kevitra nataon'ny ACC araka ny tokony sy araka ndrano. Jamais 2 sans 3 izy no atoky ny ACC amin'ny valim-pifidianana izay eritreretinareo fa hoatrehany. Mbola atoky ny ACC indray ve amin'ny valim-pifidianana ivoaka eo ny vahoaka malagasy. Zavatra anankitelo goavana be zay zavatra zay lazainay eto ampabe maso fa tsy azo atokisana tsony na ny ACC tsy azo atokisana ny gouvernement zay efa mitanila amin'izao fotoana io zay angatahana mihitsy ary no andravana azy fa mila fandaminana eto amin'ny firenena fa tsy misy miassure mihitsy eto milaza fa hoe tsy hisy ny korotana tsy hisy ny olana amin'ny fanaovana sy fiatrahana fifidianana eto amin'ny firenena anaovana précision mazava tsara zany ho antsika rehetra fa zahay zany dia mitodika amin'ny prime ministre lehibe ny gouvernement zany raha araky ny lalàna raha ny zava-misy amin'izao fotoana izao iaina amin'ny firenena ny insécurité ny fanomanana ihany koa ny pitsopitsony momba io fifidianana io karapanondro ny lisy-pifidianana zay fantatra zany fa misy 4000 doublons amin'izao anatin'ny lisy-pifidianana io nefa tsy azo sokafana tsony io lisy-pifidianana io zay navato 50 na 100 aza dia mampiady zany ka raha ohatra misy lista miverimberina 4,000 miampy kara-pifidianana mihoatra ny 4,000 moa no nambaranareo teo anivon'ny CENI fa zay dia kely ihany finoana io 4,000 ve le doublons satria 250 000 doublons au départ zany tao anatin'ny lisy-pifidianana io zay tena nikorotana dia mametraka any ainy fahamarinana fifidianana ho avy eo ka ny prime ministre lehibe ny gouvernement dia hotondronay voalohany ho tompona andraikitra ny siny zay zavatra hitranga aoriany an'izao fifidianana zao. Ny prime ministre lehibe ny gouvernement zay bakin'ny communauté sy zay minima anao an'izao fifidianana izao dia raisinay ho tompona andraikitra zay zavatra mety aseho ny korotana ateraky ny crise post-électorale ao arinina nyzao amboletra mpifidianana totosaina zao zany. Na izany na tsy zany izahay dia manana proposition na sortie de crise miantso zany zahay satria efa constaté tsika fa tsy ara-dalàna daholo ny zava-misy amin'izao fotoana izao mahakasika ny lalàna etrehana fifidianana mahakasika ny pitsopitsony rehetra zay etrehana ny fifidianana eo amin'ny taratasy sy ny lista sy ny karatra sy ny karapanondro mahakasika ny insécurité ihany koa ary izy ao anatin'ny vanim-potoana fahavaratra zay hitry ny ala bato betsaka indrindra dia ny proposition na sortie de crise nay dia hoe nisy ny dialogue national eto amin'ny firenena latabatra boribory ahafahana mikarika fandaminana ho an'ny firenena zany. Izay dialogue national zay dia verinay fa ny herively firenena rehetra
tokony andraikitra zay voakasika rehetra ny anivon'ny fanjakana na ny autorité morale ny FFKM sy ireo sokajy rehetra radrazana dia tokony fandinika andatabatra boribory ikaroka zany zay vahaolana mahasosy mety ho an'ny firenena. Farany dia ambaranay mazava fa tsy sanatry zany kory fatahorana olona ny antony hitoriana fa mba ahafahana mametraka tsara fa misy zavatra tsy tokony hiverina, misy firenena tokony hipetraka tsara ao anatina bonne gouvernance, isy firenena tena tokony modely ao anatin'izany hoe miady amin'ny kolokolo zany zay tokony iainana ka ny esprit nareo fondation zay ijoroanay ato anatin'ny esbahoaka dia atombokay amin'izany mba sy zay tsy maty manota zay zany ka ny pirofo avy aty amin'ny esbahoaka ho an'ny tena fanovana sy ny fanorenay fotony dia efa vonona tanteraka ho amin'io fitoriana io zany, vonona tanteraka ary maro be ireo pirofo anananay fa izay no iantsonay ny vahoaka malagasy rehetra, iantsonay zay vahoaka eto Antananarivo ho amin'ny alakamisy sy zoma zany ho vavolombelona ianareo satria ny pirofo sy vavolombelona zava-dehibe ao anatin'ny fitoriana ho ampahafantaranay hoe inona marina io zavatra zay nitranga io ary inona ity raharaham-pitsarana zay hitondranay fitoriana tompony andraikitra ambony zay nitranga ty ary matoa zay ny safidy eto amin'ity kianja ny 13 Mai ty zay lieu historique ty toeran'ity nisy zavatra ngezabe niainga teto dia mba tsy hiverina ntsony zany ary mba ho fantatsika vahoaka malagasy ny tena votoatiny sy ny tena fond zao problème zao koa vokatry ny fampanantenana diso sy vokatry ny tsy fahaiza-mitantana sy resaka fandrobana ny arem-pirenena sy ny fanodikodona mbola mpanjakana zay niresahana zay ka amin'ny alakamisy sy zoma zany ho hitatsika ny toy an'izay.